anosy be zay vola efa ela no nitsirorito ny teratany vahiny. Fifidianana be ny tanàna mialany niketrika fanoloana sy fokotany. Fanambaram-pananana vona nisy olombavambahoaka atiako i Madagasikara. Miraba tompoko lahy, miraba tompoko vavy, tonga soa tao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovaon'ny MBS ianao amin'izao alina izao ary dia saina ampanajana sy ampitiavana hatrany anaraka izany hatramin'ny farany. Ny eo amin'ny lafiny fanomanana ny fifidianana sy ny andindiny mahakasika an'izay dia nitafa tamin'ny mpanao gazety androany ny kandidat tsy miankina iray teny Vatoteny. Natsikaritra izy ireo tranga hafahafa mety anotoina ny fiatrehana ny fifidianana izay ho ben'ny tanàna dia rahantsika ny andindinin'izay teo amin'ny sariny Toky Ramarolahy. Afaka roa herinandro dia hanomboka ny fahabelezan-kevitra. Velotarainy ireo kandidat tsy miaraka amin'ny fanjakana. Ny antony dia mahatsikaritra izy ireo fa isy ny fanoloana ireo sefokotany. Tamin'ny herinandro ambony dia nisy fanendrena président fokotany anankiray fanalona président fokotany dia soloina koa amin'izao koa dia io président tamin'ny herinandro io no mbola ho asorony zareo indray hosolony ka izay mampanontaniana eto Vato hoe aza atao kilalao ny vahoaka ny eto Vato. Araka ny tenin'ny seny hoe fifidianana mangarahara no atao ka nahoana no izao akatoko ny fifidianana izao ary ireo président fokotany ireo dia anisany mpikarakara fifidianana. Nanontany tao amin'ny commune zay satria efa miova moa zany satria candidat ny maire teo taloha dia nanontany ny mpisolo toerana azy zay tsy mahafantatra an'izany izy ka izay mapetraka fanontaniananay hoe fahefana avy aiza ary iza no anolo an'ireo président fokotany ireo. Tsy mahafantatra mikasika ity fandaminana vaovao ity ny eo anivon'ny commune Vato na dia tompona ndraikitra miano fokotany aza. Raha ny tokony hoy zany ny fanoloana sy fokotany dia misy sosikevitra fanolorana anaran'olona 10 zany mianga avy ety anivon'ny commune aloha iarahana midinika ihany koa amin'ny lehibe ny boriboritany ety anivon'ny commune zany dia izay anaran'izay rehefa avy eo no miakatra eny anivon'ny district indray dia ny chef district ny lehibe ny district zany ho an'ny ety Vato moa zany dia ny Ambohidratrimo no manao ny fanendrena ny sefokotany avy eo. Tsy izay nefa noho ny seho ka eo zany no mampanahy ny olon-drehetra ny amin'ny hoe sao dia sanatria alay-panahy hanao zavatra hafahafa na hitetika misy paikaratsy zany hieritreretina dia izay no mahalasa an'izay aia tsy hiavanan'izay mahakasika ny fanovana sy fokotany tapaka amin'izao fotoana izao ary rahantsika mahita fa tsy ao anatin'ny ara-dalàna zany izay fanendrena sy fokotany izay raha toa ka isy ao anatin'izao vanim-potoana manakaiky ny fampelezan-kevitra sy ny fifidianana communal izao. Saika any amin'ireo faritra izay heverina fa andresen'ny Antokotimy avokoa no misy ireo tetika anoloana sy fokotany ireo efa mandray fepetra hiatrehan'izany ny antoko. Tsy maintsy ataontsika mazava tsara amin'izay mitindra mandeha ity hiasa daholo tsika rehetra hoe ho fantatra daholo ny olona mipetraka eto amin'ity fokotany ity reto ny olona mipetraka eto reto ny olona anaty lista reto ny olona tsy mipetraka eo nefa reto ny olona vao tonga avy any zay ampidiriny sasany fotsiny reo beta le chef de fokotany sy an'ireo mametraka an'izy zao reo chef fokotany reo tsy manara-dalàna satria izy ndray manaraka olona tsy mety zany aloha anara-dalàna daholo fa samy manara-dalàna aza manery anay nareo hidisqualifienay ny candidat nareo. Nanipika mazava tsara momba ny resaka fanambaram-pananana ny Antokotiko Madagasikara ho an'ireo olom-boafidy voakasika izay. Vonony roso izy ireo araka ny nambarana nandritry ny fionana atao anatin'ny fanokafana ny fivoriana ara-potoana teny Tsimbazaza. Leo rahantsika ny andinindininy izay teo amin'ny sariny Mathieu Pansi. 5 amin'ireo solombavam-bahoaka miisa 150 eran'ny Madagasikara hatramin'izao no navita ny fanambaram-pananany teny anivon'ny HCC hatramin'ny omaly. Efa manangona ny antota taratasy hoentina manatanteraka izany ny Antokotiko Madagasikara amin'izao fotoana izao. Anaty lalàna déclaration de patrimoine ny antoko ny député Tima manokana dia anao an'izay amin'izao fidirana izao hiaraka irodorotsy anatanteraka anajan'ny lalàna izay misy. Efa nanao ihany koa izay nandritra ny filatsako fidiana efa samy nanao déclaration de patrimoine iveriko fa tsy dia nisy zavatra niova-ngeza be tao anatin'ny latsana ny fidiana sy ny fidirana izao anao an'izay zay dia manaja lalàna ohatra ny rehetra.
Arorika ho an'ny olom-boafidy ny fanaovana fanambaram-pananana entina indrindra maneho ny fahavononana ampiseho ny mangarahara sy ny ady amin'ny kolikoly. Vaovao mbola amin'ny tanàny sainy maro amin'izao fotoana izao ny resaka tetikasan'ny filoham-pirenena ny Tanamasoandro. Ny mponina eny Ambotrimanjaka sy ny eny Zaivola dia tsy anaiky mora ny fakanan'ny tanin'izy ireo mponina eny an-toerana araka ny tafa izay nataony tamin'ny mpanao gazety ny solotena-pokon'olona androany ary nanamafisany ny fiarovany hatrany ny tanindrazany. Ndeo rahantsika ny andinindin'izay Germaine Menjanary sy Mano Randriamalala. Tahaka izao hita amin'ny sary izao ny fiainan'ireo mponina etsy Anosibe Zaivola izay isan'ny voakasiky ny tetikasan'ny filoham-pirenena miaina toy ny fiainan'ny ambanivohitra rehetra eto Madagasikara. Ankehitriny anefa dia mandry tsy lavoloha tanteraka ireo mponina satria aina ho manao latsakala ny mpanototra tanimbary raha ny fanazavany ireo mponina. Fiainanay zao amin'izao dia mitaintaina mihitsy tsy afaka mikarama zay satria misy mikoririo foana dia zary zay efa mihinan-kalina ny aretina mamely aty ny zavatra tsy vita ny tena mandeha lava dia tena mijaly mihitsy zao zay amin'ny reza ara-bola sy tsy afaka mikarama dia vary kely no hoanina. Fambolena sy fiompiana ny tena famelomanay tena indrindra ny olona manodidina rehetra ety ka tena mandalo fotoan-tsarika tena ho sahirana mihitsy raha sanatria izany ka tanteraka. Kasain'ny fanjakana amidy amin'ny vahiny ny tanindrazanay ho hiatrany ny fanazavan'izy ireo. Raha ohatra ka trano 1 miliarany ianao dia raha hanome 10 miliona izy betsaka ka mampalahelo zany ka raha tambary velomanao hoe firy tomaty zay olona fokoton'olona no afindranao raha misy mialoha ny paika napetraka fa tsy tandrametaka sala amin'izao zay hoe zay amaika ny sonosy karana dia tsy azo ekeny zany mba samy mpanao politika ihany tompoka samy mahalala hoe rehefa anao zany misy mesure d'accompagnement tokony napetraka mialohan'ny fotoana raha mizany tianao atao ahafahana mametraka leo fa tsy hoe asorina reo dia atao tia any dia tsisy tokotany intsony ny fiainan'ny leona rehefa avy eo ary jereo tsara fa ny fampahatrana manara-penitra ve ny ilaina ny firenena ty sa fampanankarena manara-penitra aleo tsika tonga saina zany fa tsy hoe akory zay mifidy le filoha am'izay mitondra amin'izao fotoana zao na tamin'ny alabatina sy tamin'ny alabatina na hoe na tamin'ny senia tamin'ny ACC tsy izay tsony ny resaka fa tsy amin'ny mahalala daholo tsika fa mizatra tsara dalany teto. Ny maraina teo dia nanao hetsika ireo fokon'olona izay voakasiky ny fanotofana. Ny ariva teo kosa dia fantatra fa olona 5 no voasambotra raha toka ny sakana ny famakiana ity fefilo ity. Raha ny vaovao izay voaray nanamafy ny solotena-pokon'olona avy etsy Zaivola fa tsy vao androany no nitsirity ny teratany vahiny iny toerana iny. Raha velon'ny rano ampahantra sy ampahoriny vahoaka dia aleo hitsahatra ary raha velon'ny rano ampanankarena sinosy karana dia tsy zakany mponina eto amin'ny Anosibe Zaivola mihitsy ny hoe fanatotofana tany na fanesorana mponina amin'ny toerana misy azy amin'izao fotoana izao. Raha ny tantara ny zoina dia efa niezaka ny vidin'ny tany sy ny tambary ny karana efa tamin'ny taona maro lasa zay ka rehefa hoe tsy nanaiky le mponina dia atao fomba kolaka ve ampiasaina amin'ny fanjakana mba hakana ny tany zavatra fahotana mahafaty zany amin'ny fanaovana politika sy fitondrana firenena ary za mino marina kokoa fa hampihotohoto sy hampiozongozona ny fitondrana amin'izao fotoana zao ny resaka tany Ambotrimanjaka sy eto Anosibe Zaivola aoka mba hijoro irahina mba haneho hery lehibe tsika mba hafana misakana izao velorano mampahantra sy mampahoriny malagasy zao fatria tsy fidiny tsy Antananarivo rery ihany hanana olana amin'izao fotoana zao fa manana koa any amin'ny faritra samihafa any ka tsy hoe marary zahay dia hijerena fotsiny fa mila fifanampiana faran'izay aingina zany mba hanovana ny fomba fiasa fomba fisaina fitondrana amin'izao fotoana zao io. Raha ny vaovao voaray ny ariva teo moa dia fantatra zany zao fa misy ny fisavoritahana eo amin'ny mponina eny Ambotrimanjaka zany hoe ny mponina Zaivola sy ny mpitandro ny filaminana ka mbola hoentina aminao eto miandalana ny fizotran'izay toetra raha zay. Dia hivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika dia mahakasika ny orinasa JIRAMA. Raha ray anisan'ny raisin'ny ny pôle anticorruption na ny PAC amin'izao fotoana izao ny mikasika ny fanodikodinam-bola eo amin'ity orinasa JIRAMA ity. Vola izay manodidina ny 2 miliara ariary no voatona tao anatin'izany. Dia rahantsika ny fanadihadiana hoetiny Jessica Miray. Raha nanontaniana mikasika ilay voalaza fa fanodikodinam-bola teo anivon'ny JIRAMA ny PAC dia laza izy ireo fa nisy tokoa ilay fanodikodinam-bola saingy tsy mbola voafaritra mazava ilay teti-bola. 1 miliara ariary io ny vola voalaza fa voahodikodina teo anivon'ny JIRAMA. Vola sarana fanofana fiara teo anelanelany septambra 2024 sy septambra 2024 raha araky ny lahatsoratra an-gazety mpivoaka isan'andro iray. Raha tsy ahivina anisan'ny nanaova ny mpiasan'ny JIRAMA fitokonana ny mikasika ity fanofana fiara ity izay lazain'izy ireo fa tsy fahaiza-mitantana. Tsy nitsahany kirosofany ity orinasa mpanjakana ity tao anatin'ny taona maro izay. Mikrosofana tahaka izany ihany koa ny tolotra omen'izy ireo ny mpanjifa
raha tsy laza fa tsy ny fahatapahan-drano lava reny amin'ny ankamaroany quartier eto Antananarivo izay efa naovany mpanjifa fitokonana mihitsy azy dia mampijaly ihany koa ny fahatapahan-jiro fa na dia mandeha aza dia ambany dia ambany ny tanjany. Fitotonganana ity orinasa ity ihany koa ny Trosabe izay babeny izay mitentina hatramin'ny 900 miliara ariary dia izao miseho izao indray natrangana fanodinkodinam-bola. Raha ilay latsoratra an-gazety mpiseho isan'andro hatrany dia voaroroy amin'ity raharaha ity ny taleny Jirama iray teo aloha. Efa voarian'ny PAK ny fitoriana, efa eny anivon'ny Bionko ny raharaha ary efa misokatra ny fanadihadiana. Ny safidiny tsy anio ny heviny teo anivon'ny tompon'andraikitry ny seraseran'ny Jirama raha nanontaniana momba ity raharaha ity. Zao dia ho ampahafantarina anao indray ireo kandida ben'ny tanàna hirotsaka amin'ity fividianana ity avy any amin'ireo faritra sy ny distrika. Miisa 700 ireo kandida ho ben'ny tanàna mirotsaka amin'ny anaran'ny antoko timma. Ireo ny nampitanin'ny filoha Marc Ravalomanana ny fanilo amin'ny fitantanana ny tanàna ary hitondra fampandrosoana hipaka mivantana amin'ny vahoaka. Kandida nandalo sedra, manaja ny rafitra, manaiky ny fitsipika amin'ny feny antoko. Kandida mahalala, mahay ary mahavita. Léopold Raharimanana, Anjozorobe Ambaratanjona. Zafy Andremparany Rakotomalala, Anjozorobe Ambosarinoro. Rijandre Malala, Ankazobe Ambohitromby. Victor Raherimanana, Anjozorobe Ambohimirary. Hollande Rajonarvelo, Anjozorobe Marotsipohy. Jean-Baptiste Rakotoarsoa, Anjozorobe Anjozorobe. Kabirandre Mbolasoa, Anjozorobe Betatao. Fetra Ravonjy Arvelo, Fenorivobe Fenorivobe. Telson Randremiarsoa, Anjozorobe Ambongamarina. Mbolatina Andremparany, Anjozorobe Mangamila. Kiemera Solofiniaina, Anjozorobe Marovaza. Kersoa Andremiaja, Anjozorobe Andranomisa. Tamin'ity androany ity dia tonga nijery ny fahalalan'ny fifamoivoizana teny Andrefanambojanahary androany ny tompon'andraikitra teo anivon'ny boriboritany fahaefatra hita ny fahombiazan'ny fanisana ny arebus hoeny Anosy. Dia orantsika ny fanazavana hoentiny Noro Fitiavana sy Tahiriny aina. Malalaka ny fifamoivoizana eny Andrefanambojanahary noho ny fanafoanana ny arebus eo amin'ny trondro tsy nalaka misy mahamasina nefa androany. Mampikaikaiky ny olona lafin'ny fitoana ny fifamoivoizana eto amin'ny tanàna Antananarivo noho ny fanamboaran-dalana misy. Noho izay anton'izay, nanomboka ny zoma teo nandray fanapakevitra ny eo anivon'ny tanàna Antananarivo sy ny boriboritany fahaefatra. Nanafoana ny fiantsoana ny taxi be eo amin'ny arebus trondro Andrefanambojanahary. Koa dia miova toy izao ny fiantsoanan'izy ireo. Ireo zotra rehetra ho an'ny Analakely toy ny zotra 370 ambizato, 530 ambizato, 730 ambizato, 240 ambizato, 50 ambizato, 450 ambizato, 770 ambizato, dia miampiasa ny are eo Anosy manoloana ny Sena. Ny zotra rehetra ho any Ampefiloha kosa toy ny 10 ambizato, 320 ambizato, 40 ambizato, 250 ambizato, 750 ambizato, 270 ambizato, 740 ambizato, zotra F, zotra G, dia mamonjy avy hatrany ny are manoloana ny fitsarana Anosy. Raha manadaholy zany fomba rehetra mba ahafahana mijery ny circulation amin'ny lalana ity dia araka izao hitantsika izao amin'ny valo sasany sika izao hitantsika fa mirindra tsara fa fampivoizana ny lalana ity. Ataontsika daholo ny ezaka rehetrarehetra mba ahafahana manao an'izay ezaka isin'ny fitoanantsika dia ho avy ilay fidiran'ny fianaka sy ny sisa dia hiezaka zany natao amin'ny isin'ny fitoanana be loatra amin'ny lalana eto Niara-nisa lahy tamin'ny fanentanana mialoha ny mpitatitra sy ny mpivarotra ary ny mpandeha tamin'izao fanafoanana are izao ny teo anivon'ny boriboritany fahaefatra. Ny ekipa teo anivon'ny direction technique et de la mobilité urbaine izay misana ny fifamoivoizana eto amin'ny tanàna Antananarivo na ny DTMU, ny teo anivon'ny polisy munisipaly sy nasionaly. Izao hitantsika izao zany mijery ny amin'izao dia polida tsara ny circulation zany dia mijerevantsika izy ny jerotsika rehefa aveo fa amin'ny ankapobety zany aloha dia afapo izay atao tany faefatra zany izay jerenan'ny
fifamoivoizana zay. manentana antsika hatrany eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo ny anaraka ny lamina izay napetraka ho antoky ny fampandrosoana satria Antananarivo dia soiombonany malagasy. Tahaka ny antsojay izay efa nahazo ireo commune sasasasany eto Madagasikara dia anisan'ny nijaly tamin'ny resaka famatsim-bola ihany koa ny commune Anjevagara. Nisy androany ny tafa izay nataony tamin'ny mpanao gazety izay niresahana momba izay tamin'ny ben'ny tanàna teo aloha. Dia hoarahantsika ny fanadiadiana. Efatra taona no niaina tao anatin'ny tsy fisian'ny famasinana arabola ny commune Anjeva, distrikta Antananarivo Avaradrano. Na izany aza nefa dia betsaka ny zava-bita ho an'ny tombotsoam-bahoaka raha ny fanazavana izay nataony ben'ny tanàna teo aloha tao amin'ity commune ity. Sahako aloha miteny fa raha ny 570 ny zavatra napetraka, ny vina napetraka dia efa tratra daholo. Dia 520 ambony zany no izahana fitaina. Zany hoe raha ny projet court moyen terme zany efa vitantsika fa efa miditra amina projet long terme tsika. Mbola mitoetra ny fanarahana ny fampalalam-baovao fa eo amin'ity vaovao manaraka ity kosa dia manomboka eo amin'ny faharoa ny zaza no hita taratra ny fahatarany ara-tsakafo. Nisy ny fanadihadiana izay noentin'ny mpanao gazety ny amin'ity fahatarana sakafo ity na be loatra ny sakafo na tara ihany koa. Jessica Miray. Manomboka eo amin'ny fahaterahany zaza iray dia efa hita taratra ny faharatsiany sakafo hoaniny, indrindra ho an'ireo zaza tsy minono amin'ny reniny. Ny 5% amin'ny reny eto Madagasikara ihany no manome nono ny zanany tsy misy fangarony hatramin'ny fahaenimbolany. Tsara ny mampahafantatra fa nisy solony nono omena ny zaza izay amidy eto Madagasikara dia tsy mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena raha ny tatitra navoaka ny UNICEF izay mety ampidi-doza mihitsy aza ho an'ny zaza iray. Eo amin'ny fahaenimbolany ny zaza iray no manomboka amin'ny sakafo ankoatra ny nono. Betsaka amin'ny zaza nefa no tsy mihinana sakafo izay takiany vatany. 270 ny zaza enimbolana hatramin'ny 2 taona no tsy mihinana voankazo sy legioma. Zaza iray amin'ny 4 izao no tsy ampy sakafo izay tokony hifanaraka amin'ny fitombon'ny vatany sy ny sainy. Ny faharatsian'ny sakafo ho an'ny zaza iray ihany koa dia tsy voatery eo amin'ny tsy fahampiana ihany. Misy ny be loatra izay tsy mifanaraka amin'ny fetra tokony ho an'ny zaza iray. Ny tombo avy roa ny tahan'ny zaza matavy loatra maneran-tany teo anelanelany taona 2 sy 12. Zaza iray amin'ny 5 no matavy loatra mitaha amin'ny taona ny taona 12, raha iray amin'ny 10 ny taona 2. Ny fitobahan'ny sakafo voahodina, ny fihinanana sakafo avy amin'ny hotely sy ireo antsoina ihany koa hoe bouffe rapide ary ny fisotroana zava-pisotro mamy loatra no anisan'ny mampiakatra be io tahan'ny zaza lehibe loatra mitaha amin'ny taonany io. 70 tapitrisa amin'ny zaza maneran-tany izao no matavy loatra na obèse. Efa nresaka nanjevagara antsika teo dia androany ihany koa nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny candidat mirotsaka ao amin'ity commune ity avy amin'ny antoko tiako Madagasikara. Andeo arahantsika ny fanadihadiana. Laharam-pamehana ho an'ny candidat ho ben'ny tanàna izay atolotry ny antoko-tiako Madagasikara ao amin'ny commune Anjeva ny fanampinana ny tantsaha sy ny bamboly izay iveloman'ny mponina hatrany amin'ny 90 isanjato. 90 isanjato dia saiko mpamboly sy mpiomby daholo, izany hoe anatin'ny tantsaha daholo. Ny 10 isanjato ambiny no mizarazara, misy ny piasa borao, misy ny tsy anasy. Mazava ho azy fa mamaly ny filan'ny mponina arakaraka izay filany dia samy manana ny azy avy ny isampotantany tsirairay avy any. Fa ny tena laharam-pahamehana zao tena napetraka dia ny fampidirana ny fisotro madio mponina, ny fanamboarana ny lalana ary ny fanamboarana sekoly. Sangeza be anankitelo izany ny teny masonay dia manaraka ho azy. Manana fokotany 10 ny commune Anjeva ary mponina hatrany amin'ny 4 sy rayal. Nisy olombavambahoaka izay lany tamin'ny anarany antiko-tiko Madagasikara tao amin'ny distrikany Avaradrano, Jery Randriambolaina no nanolotra tamin'ny fomba ofisialy ny candidat ny antoko-tiko Madagasikara amin'izao fifidianana ho ben'ny tanàna izao ao amin'ity commune ity. Loany ny fotoana anankiray lehibe ahafana zany nanolotra n'izy ireo tamin'ny vahoaka an'Anjeva satria ao anatin'ny atao hoe pré-campagne tsika dia mba tsy ho tompotro amin'ny ony satria raha ny tantara dia ty commune Anjeva ity dia manana tantara manokana amin'ity Madagasikara satria ny filoham-panorona an'ity Madagasikara dia avy eto amin'ity commune ity ka izay no antony fotoana izay natao androany satria zava-dehibe loatra amin'ny antoko-tiko Madagasikara ny fampahafantarana ny vahoaka ireo candidat izay ben'ny tanàna sy mpanolontsaina zany. Naneho ny heviny momba ny candidat
izay natolotry ny antokotima ity ny mpikatroka tiako Madagasikara ao amin'ny tanàna ny Anjeva. Andita tanora mahavita azy ary laninay antokotima tanteraka natonga nay safidy azy dia ny fahitanay ny zavatra efa vitany teto amin'ny commune nandritra ny mandany itondrany ary ny fiaraha-miasa izay efa nisy teo aminay nandritra ny fampandaninany député ny Madagasikara ny tamin'ny fifidianana filoham-pirenena izay efa nisy teto amintsika dia nandray anjara mavitrika tamin'izany ny ben'ny tanàna izay nofidinay dia hitanay hoe mety aminay vahoaka Anjeva izy. Fanampina petraka ny ompandresy ho an'ny tiako Madagasikara ao amin'ny commune Anjeva. Mbola ho ampahafantarina aminao eto an-trano moa ireo candidat iran'ny Madagasikara mialohany tena hirosoana amin'ny fampelezan-kevitra izay tsy ho ela fa afaka 2 herinandro dia mametraka ny mandrapitafa ao manaraka satria dia izay ny namarana ny vaovao tamin'ity alina ity ankasitrahana hatrany ny teknisianina ankasitrahana feno ihany koa ireo mpanao gazety indrindra ianao tany tokantrano velomatoka.